ny kahe sy ny stylo ihany koa satria hiditra indray ao anatin'ny fampianarana isika ary samy tena mifantoka tsara tsy meritreritra ninina intsony tsy misaintsaina zavatra hafa fa tena aoka tena hoe hiaraka ifantoka ao anatin'izao fandarana zao isika tsirairay avy mino fa nazava tanteraka tamintsika ny mikasika ny atao hoe fanekena taloha sy ny fanekena vaovao ny ambany lalàna sy ny ambany fahasoavana izay tsy tokony ho tsinitsiny avitsika fa ilaina dia ilaina ny mamantatra reny rehetrarehetra ireny ao anatin'ny atao hoe fanompoana ilay Andriamanitra be fitiavana noho izany ary dia raiso ny tenin' Jesosy Kristy izay nanambara hatramin'ny ela tamintsika zanak'olombelona manao hoe madiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra ekenina fa maro isika no tena mpivavaka ary be diabe no heverinay hoe matahotra an'Andriamanitra amin'ny fisainany fa fantaro ny alehibean'izany teny nambaran' Jesosy zany hoe diso hevitra isika zay tena mpivavaka na tsy tena mpivavaka azy kanefa tsy mahafantatra ny soratra masina na ny hevitry ny soratra masina ary amafisika etona fa ny zavatra voalaza sy voasoratra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy mifanohatra na iray azy fa isika zanak'olombelona zay manana hevitra tsy mitovy manana fotokevitra samy hafa no miezaka mampifanohatra ny teny ao anatin'ny baiboly ny tiako lazaina amin'izany dia zao raha nianatra naharitra elaela isika mikasika ny hoe ilaina ve ny mitandrina ny lalàna am'izao fotoana iainantsika zao zay atao hoe ambany fahasoavana na ao anatin'ny atao hoe finoana dia valy teny tokana ny fahitantsika atao anatin'ny fandanolinana ny soratra masina maro nanambarana isotonana hoe tsy rava ny lalàna akory fa tena mbola hotandremana anomboantsika eny androany ary anamafisana an'izay ao anatin'izao fanekena vaovao zao izay hoe navozin'Andriamanitra tamin'ny alalany nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana ka nandatsaka ny rahany dia ho amarinina sy ho amafisina amin'ny alalany ty andiny-tsoratra masina ity hoe ao anatin'izay fanekena vaovao zay misy tena misy ny lalàna fa tsy rava akory ary tena tokony hotandremana vakitsika ary ny Matio 5:7 ka hatramin'ny 9:20 Matio 5:7 sy 9:20 vakina ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny teny manao hoe aza ataonareo fa tonga aho andrava ny lalàna na ny mpaminany tsy tonga aho andrava fa hanatanteraka fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na delitera iray na tendrombohitra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra ny zava-mahagaga moa eto amin'ity tany ity dia zao hoe be diabe ny kristianina fa misy karazany betsaka dia betsaka misy karazany be diabe mihitsy dia ireo karazana mpivavaka kristianina be diabe ireo samy manana ny fotokevitra iorenany avokoa nefa baiboly sy tenin'Andriamanitra ray ihany no diniana raha mamaky dia zavatra tsy mahagaga moa raha ny tenin'Andriamanitra no zohina satria ao anatin'ny baiboly dia miteny fa misy ny olona natao ho jamba mba tsy hahita dia notapenana ny sofina mba tsy handre ary tsy navela alala izy Andriamanitra ny mahafantatra ny anton'izay zavatra izay ireo ny mampalahelo dia zao olona voalahatra ho any amin'ny atao hoe fahaverezana na ny afobe fa ny olona voalahatra ho any amin'ny fiainana kosa dia zao tsy maintsy mikambana ao anatina fotokevitra iray izay tena mifanaraka amin'ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra na ny baiboly na ny soratra masina izay efa voadika amin'ny teny malagasy mazava dia mazava anisan'izany ary ny zavatra tokony hoeritreretintsika amin'izao fotoana izao dia zao mety mpivavaka be ianao manana fitahiana misy fanasitranana amin'ny fiangonana misy ianao asa mety misy faminaniana ihany koa any asan'ny fanamasina maro isan-karazany ianao no heverina sy ny hevitra fa ao anatin'le hoe miaina
amin'ny atao hoe fifoazam-panahy kanefa tsy manana sainana de kely azy handinika izao teny zao. Ny zavatra ratsy indrindra de arak'le tenin'ny Kristy hoe mahadio sevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina satria nahoana rehefa tsy fantatsika io a ohatra anankiray no omeko anareo hoe andeha ao any amin'ny toerana anankiray ianao ohatra hoe ho any Antsirabe ohatra zany de tsy maintsy mahafantatra ianao ny lalana makany ary raha tsy manana fiara ihany koa ianao a tsy maintsy mamantatra hoe inona no coopérative na fiara makany Antsirabe ary koatran'izay de hoe aiza ny toerana handraisana n'io fiara io ka raha ireo zavatra ireo a no diso daholo ohatra hoe any Antsirabe ny tianao ale kanefa lalana makany Tamatavy no aleanao tsy ho tonga any Antsirabe mihitsy ianao fa ho any Tamatavy ny afaranao. Manarak'izay mety hitanao ihany hoe ary ny lalana fa tsy fantatro indray hoe inona ny fiara na ny coopérative makany fa coopérative ataontsika hoe makany Amazoenga indray no handehananao mbola ho diso lalana ihany ianao amin'izay fotoana izay. Tahak'izay ihany koa ny mpivavaka rehetra zay mihevitra fa mivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy mahafantatra ny zava-miafina na ny fahamarinana ao anatin'ny soratra masina de hampalahelo indrindra ireny any amparany any satria tafiditra ao anatin'le holazainy Jesosy Kristy hoe mela amiko ianareo mpanao meloko tsy fantatra akory ianareo hatr'izay Mateo 7:7-7 misy an'izay teny zay. Ireo nefa nandray fitahiana nandray fahagagana nandray fanasitranana sy ny karazany ary ny antehitra tam'izany fa tsy nahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra de ny fahamarinana ao anatin'ny teniny noho izany metaona antsika rehetra ho androany hoe aoka ny saina rehetra samianana fandavatena hoe ndao amantatra ny marina ary anisan'izany ty teny vakitsika voalohany ty raha ohatra ka zavatra hafa ny natoranao hatr'izay hoe tonga Jesosy rava ny lalàna le lalàna moa mbola tsy fantatsika hoe inona avy fa mbola programantsika manaraka zany de zao ny tena marina nefa aleo Jesosy mihitsy no ataontsika interview zany hoe tonga avy any an-danitra izy le nampidina tety ambonin'ny tany tsika rehetra zany eo anoloany daholo miaraka amin'ny caméra ny micro sy ny sisa de fanontaniana iray no apetrakitsika amin'i Jesosy Kristy hoe Jesosy tonga ety ambonin'ny tany ianao planina an'Andriamanitra programan'Andriamanitra hamonjy any zanak'olombelona misy fanontaniana ray apetrakay aminao ty tonga ve ianao handrava ny lalàna de namaly avy hatrany ary Jesosy Kristy vakitsika teo tsy de tsy ho izy aza taonareo fa tonga aho handrava ny lalàna tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka zay le nyresahako hoe teny gasy mazava de mazava anie zany sakaiza malala aleo hiala ao anatin'ny saitsika mihitsy le fitaka napetraky ny olona fa ny olona nametraka an'io zavatra itao anatinao koa everiko fa mba voafitaka toanao ihany koa izy fa Jesosy eto zany talohany ny tenena ny zavatra rehetrarehetra zay ho ambarina eto ambonin'ny tany sy ny asa rehetra zay ho ataony eto amin'izao tontolo zao zay ny tenina voakany voalohany tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka mitovy am'le Romanina 7:1-3 hoe mahafoana ny lalàna amin'ny finoana avatsika sanatria izy fa mampiorina kokoa ary zay mihitsy le manatanteraka sy le nazavaitsika rehetra le hoe mametraka ny lalàna ao anaty manova ny fosiny fiainan'ny olona hifanaraka amin'ny zavatra voasoratry ny lalàna ary namafisiny ary le valiteny amin'ny 9:20 hoe lazaiko aminareo marina tokoa izy fa zao mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany zany hoe lanitra sy tany io ho foana zay koa zao fahamarinana anankiray tokony ho fantatsika fa raha ohatra ka tsy mahalala an'izany ianao de lazaiko fa zany ny zava-misy ao anaty baiboly ho rava zao tany zao io lanitra io ho foana ihany koa zany ny atao hoe fahatongavan'ny faharandro ka reo izy de ho foana fa zao lazaiko marina ao izy mandra-pahafoana an'io de mbola tsy foana ny lalàna na litera iray na tendritsoratra iray aza zava-dehibe ny mamantatra n'zany zavatra zany sakaiza malala raha mbola hitanao zany fa mbola tsy foana ny tany mbola tsy foana ny lanitra mbola io ny tany de avinao mbola io ny lanitra lolo avinao de aza meritreritra mihitsy anao hoe efa rava ny lalàna fa Jesosy mihitsy nefa nametraka hatrany amboalohany talohany nanomboan'ny asany rehetra sy ny zavadrehetra zay nataony teto amin'ity tany ity de zao mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy ho foana reo fa rehefa foana indray ny lanitra sy ny tany de any hitantsika hoe foana am'izay hoe le lalàna sa mbola eo fa raha mbola tsy foana izany na litera iray aza eritreretina mihitsy hoe efa niala ity efa foana ity zay no natonga azy nanamafy vakitsika ene ny Matthieu ihany
dia ny toko fa 7 Matio toko fa 7 andininy 4 sy andininy 7 Matio toko fa 7 andininy fa 4 sy 7 Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary indro nisy anankiray nanatona azy ka nanao hoe mpampianatro inona no tsara ataoko azahoako fiainana mandrakizay fa hoy Jesosy taminy nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara iray no tsara fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy dia zay koa tsika rehetra angamba te hipetraka amin'ny toeran'ity olona nanontany an' Jesosy ty daholo ty ho any amin'ny fiainana mandrakizay ary raha mivavaka koa ianao nefa tsy manana eritreritra zany dia mbola voafitaka ihany koa ianao satria zay mahafantatra fa amin'izao fotoana izao ny zavatry ny tany no tena hitoma amin'ny mpitary-pivavahana ny olona rehetrarehetra indrindra reto Madagasikara satria ny malagasy dia sahirana mahantra ao anatin'ny atao hoe tsy fahampiana dia taitairina amin'ny alalan'ny fivavahana hoe te ho iova ve ny fiainanao sy ny karazana dia mirodorotontsika dia naforon'ny olona raha hoe zao mahatonga ny fahantrany zao mahatonga an'io dia manaiky daholo tsika rehetrarehetra ka mamorona ny tsy misy fa zao ny zavatra lehibe ny tena fivavahana dia tsy mikatsaka ny zavatra ny tany fa nyresantsika teto zany fa ny azahoana fiainana mandrakizay ka inona moa so azon'ny olona hoy Jesosy raha nanana zao rehetra zao kanefa very ny fanahy tsy tonga any amin'ny fiainana mandrakizay aleo tsy manana ninina eto amin'ny tany tonga any amin'ny fiainana mandrakizay zay manana ny zavatra rehetra nefa tsy tonga any zay ny amin'iny fa zao raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao Jesosy Kristy tandremo ny didy mbola namafisiny ny teny zay nylazainy tamin'ny Matio toko 5 ka aoka Jesosy zany nametraka an'izay zanak'Andriamanitra natao tonga nofo dia oka tsy isika zanak'olombelona zay tsinotsinona no anandra-tena ametraka fahefana hoe rava io lalàna io tsisy tsony io Jesosy ary ve tsy nandrava inona moa tsika no andrava dia ny olana anankiray koa fantatra ary zany fa dia hoe tsy rava ny lalàna be deaibe moa ny olana nataon'ny olona ary zay le resahako hoe tsika olombelona ihany nge mahatonga le ten'Andriamanitra mampifanohatra ny ten'Andriamanitra nefa ny zavatra marina tsy mifanohatra ny ten'Andriamanitra ondray sasany hoe zany lalàna izany tsy ho atsika malagasy mihitsy zany tsy ho atsika hoe jentilisa mihitsy zany fa andry zareo jiosy na ny zanak'Israely zany lalàna izany andao mba vakitsika ity tenin'Andriamanitra ity zay efa nivakiana teto amin'ny Romanina toko 7 Romanina toko 7 ary dia ny andininy 7 sy ny andininy 30 no vakitsika Romanina toko 7 andininy 7 sy 30 amin'ny anaran'i Jesosy vakina ny teny manao hoe Andriamanitry ny jiosy ihany va izy fa tsy mba any ny jentilisa koa eny any ny jentilisa koa fa iray ihany Andriamanitra izay hanamarina ny voafora noho ny finoana ary ny tsy voafora amin'ny finoana aza vela isalasala tsony ny sainao raha ohatra ka ny jiosy ihany no nomena ny lalàna tokony any jiosy ihany Andriamanitra satria rehefa mivavaka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy ny lalàn'Andriamanitra no arahana ka raha ohatra ka hoe marina ny eritreritry ny olona sy ny fampianarana nataon'ny olona hoe na ny jiosy ihany zany lalàna zany tokony any jiosy ihany koa ny Andriamanitra fa eto izy dia nilaza hoe tsy any ny jiosy ihany fa any jentilisa koa ary nanamafy izy mba tsy ahafahantsika mieritreritra hafa raha ihany ozy Andriamanitra zay hanamarina ny voafora noho ny finoana sy ny tsy voafora amin'ny finoana zany hoe zavatra iray ihany ny takila amin'ny voafora sy ny tsy voafora le voafora moa dia tsinona fa ny jiosy ny tsy voafora kosa dia tsinona fa ny jentilisa ka zavatra ray mitovy ny takina amin'ireo fa diso hevitra koa tsika le hoe ny jiosy dia zao ny takin'Andriamanitra aminy raha te azo fiainana mandrakizay fa ho antsika jentilisa kosa izay ao anatin'ny tsy raha jiosy zao kosa ny takin'Andriamanitra amintsika raha te azo fiainana mandrakizay raha ihany raha jiosy zao no nanontany an' Jesosy hoe inona ny tsara toko azovoky fiainana mandrakizay valiteny nomen Jesosy tandremo ny didy raha isika jentilisa ara-pirazanana ihany koa no manontany azy hoe inona ny tsara tonay azahoana fiainana mandrakizay zay valiteny zay ihany napetraka Jesosy tandremo ny didy zay le hoe samy fanamarinana no ilaina hanamarinana ny voafora ary hanamarina ny tsy voafora mitovy ihany ny zavatra takiny fa tsisy hoe any jiosy hafa ny jentilisa hafa eny ary
de ity misy fanamafisana zay zavatra zay entsika naporofona hoe tena mitovy ihany zavatra takina mijiosy sy ny gentilisy ao amin'ny bokin'ny romanina ihany tsika de ny toko fa 1 andininy 1 aloha ny vakina romanina toko fa 1 andininy fa 1 ary aloha de vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izay teny zay dia hoy izao sao de tafotoanao lavany ny Israely sanatria zany fa mifatafotoinany no nahatonga famonjena ho an'ny gentilisy mba hampialina azy ny tantara zany de lava be fa ny tsara vakinao ny toko fa 7 romanina ty resahako ty toko fa 7 sy ny toko fa 10 ary ny toko fa 1 de hazava aminao daholy hitantara ity hoe inona zany fatafotoinana mahazo ny Israely zany fa marina zany de zao nisy fotoana voafetran'Andriamanitra hoe atretokatreto vanim-potoana ny Israely tapitry vanim-potoana io zay no tafiditra sy manomboka miditra le hoe fatafotoinana miditra indray vanim-potoana ny gentilisy de zay no dikan'ity resaka ity zany fa tsy hany moa le fanaporofona fa ampidiriko fotsiny zay mba hanazavana ity resaka ity vakitsika ndray ary ny romanina toko fa 1 ihany de ny andininy fa 9 ka hatrany amin'ny 12 romanina toko fa 1 andininy 9 ka hatramin'ny andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy tompo ary vakina ny teny manao hoe aryko raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany fa raha notapahina ny sampany sasany ary ianao zay tahaka ny hazo oliva maniry ho azy kosa no natsofoka teo aminy mba niombona ny fakany menaky ny hazo oliva de aza mireare amin'ny sampany fa raha mireare anao tsy ianao no mitondra ny fakany fa ny fakany no mitondra anao zay zany no anamarinantsika ihany le teny hoe fahamarinana iray zavatra iray ihany sy lalàna iray ihany no takina am'le hoe jiosy sy ny gentilisy fa tsy hoe hafa ny takina atsy de hafa ndray ny takina atsy satria Andriamanitra ray ihany no ho Andriamanitra ireo manamarina zany zany le hoe raha masina ny fakany de masina koa ny sampany raha ohatra misy zany le hazo oliva misy ny fakany de misy tahony be de misy sampany be dehibe zay natao hoe hazo oliva zay de ny tantara zany de hoe nisy sampana sasany nesorina hoy izy inona moa reny zany le zanak'Israely zay le hoe fatafotoinana nandavan'Andriamanitra ny jiosy de nisy hazo oliva naniry azy tany ananina tany ny tapahana de napetraka teo amin'io toerana nanesorana sampany iny natao grefy zany de zao ny zava-marina vo mariny ty teny ty tanteraka mihitsy hoe raha ohatra ozy izy ka zay zava-mitranga tsy le sampany zay napetraka teo iny mihitsy no mitondra n'le fakany fa le fakany no tsy maintsy mitondra io sampany io misy zany sampana efa sampany io oliva io atramina oliva azy fa misy kosa zany sampana oliva hafa tany ananina tany mety ho maromaro fa saingy mitaingina eo ambonin'ny fototr'ilay hazo oliva zay fa hazo oliva hatrizay misy karazana sampana roa ao ny ray sampana efa an'le hazo oliva hatrizay ny anankiray kosa sampana oliva hafa tany ananina tany fa nataingina teo amboniny reo karazany roa reo de tsy inona fa jiosy le efa teo hatrizay ny gentilisa kosa le hoe sampana tany ambadika tany de nataingina teo fotsiny de miteniny zavatra misy mihitsy ny tenin'Andriamanitra eto hoe tsy ireo sampan'ireo na le efa teo hatrizay na le vo natsofoka teo no mitondra ny fakany fa ny fakany no mitondra an'ireo inona ny tianambara am'izay le zavatra nomeny le faka an'le sampana efa teo hatrizay ihany no tsy maintsy omeny ihany koa lay sampana vaovao vo natsofoka teo zay le manambara hoe fahamarinana iray ihany no omena n'le efa teo hatrizay sy le vo natsofoka teo de tsy iza fa ny jiosy sy ny gentilisy lalàna iray ihany no omena ilay efa teo hatrizay sy izay mbola vo natsofoka teo de ny jiosy sy ny gentilisy aleo tsy ahodikodina mihitsy ny saitsika ary aza velona ho voarebirebiny ny fandaharanteny ataon'ny sasany sy ny fandrebirebena sy ny fandambolambony fa maro ny fantatray ankehitriny hoe miezaka mitaonany olona rehetra tsy hanaraka ny lalàn'Andriamanitra intsony
Inona moa no atony? Ity tenin'Andriamanitra ity no anisan'ny zavatra mampisalasala ny sasany ary mampatahotra ny sasany. Vakitsika eo amin'ny Galatiana toko faha-efatra. Galatiana toko faha-efatra dia ny andininy faha-raika amby roapolo no vakitsika ary ka hatrany amin'ny andininy faha-telo amby roapolo. Galatiana toko faha-efatra andininy raika amby roapolo ka hatramin'ny andininy telo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, milaza amiko ianareo izay teo ambany lalàna, tsy irenareo va ny lalàna? Fa voasoratra hoe Abrahama nanana zanaka roa lahy, ny anankiray tamin'ny andevovavy ary ny anankiray tamin'ny tsy andevo. Kanefa ilay tamin'ny andevovavy dia nateraka araka ny nofo, fa ilay tamin'ny tsy andevo kosa dia nateraka araka ny teny fikasana. Azo notohizana le izy. Dia mifara mihitsy ary hoe ny roana le andevo dia ny tena raisiny